Iverina eto antoerana kosa raha isika mikasika ilay raharaha lozam-pifamoivoizana nahafatesana tovolahy nitondra moto teny amin'ny lalana bypass ny 17 marsa lasa teo dia fantatra fa nahemotra amin'ny 5 volana jolay ho avy izao indray ny fotoam-pitsarana raha tokony nizotra androany moa izany. Afapo tamin'ny fanapa-kevitra noresan'ny fitsarana androany ny fianakavian'ny razafimily Makisima ilay tovolahy 7 fotoana nitondra moto ka maty voadonan'ny fiara teny amin'ny lalana bypass ny 17 marsa lasa teo. Niakatra fitsarana androany tokoa mantsy ity raharaha ity ary dia nanapa-kevitra ity farany fa hanemotra ny fiainoana manaraka amin'ny 9 jona noho ny tsy fahampian'ny profesa karazany. Misaotra ny fitsarana izay zany androany fa zahay zany dia nangataka ho reportena zany lay procès androany dia nanaiky an'izany moa zany fitsarana dia misaotra zareo zahay dia nanao reconstruction zany zareo ary amin'ny 7 jolay ny manaraka indray ny fitsarana zany dia mbola manantena zahay mba hisiny mangarahara amin'izany rehetrarehetra zany. Ankoatra ireo fianakaviana akaiky moa dia tonga nanatrika ity fotoam-pitsarana voalohany androany ity ankiu ireo namana sakaiky an'ity tovolahy namony any ity tsy no adinon'izy ireo no nisaotra ny fitsarana noho izay fanapa-kevitra ny raisiny izay.